fifandraisana maharitra fanabeazana mahomby. Herinandro fifandraisana ny 10 ka hatramin'ny 24 Jolay 2024. Seminera ho an'ny mpanabe sy ny ray aman-dreny arahinao eto amin'ny onjam-peo ny radio Antsoiny Filazantsara isaky ny amin'ny 12 atoandro sy amin'ny 9 alina. Azo atao ihany koa ny manaraka izany ao amin'ny page Facebook Antsoiny Filazantsara Antsiranana. Asa tonoina ary herinandro fifandraisana ny 10 ka hatramin'ny 12 Jolay 2024. Seminera ho an'ny mpanabe sy ny ray aman-dreny. Amin'ny fofenfifaliana miarana aminao amin'ny androny anty izay fotoana hiarasantsika hiaraka hiantra ny tenin'Andriamanitra. Ao anatin'ny herinandro fifandraisana antsika ary ahita toroteny maro isan-karazany ao anatin'ity herinandro ity. Fatsika niany izaha lohateny vaovao fa manasanao anaraka izay ny hatramin'ny farany. Alohan'ny hianarantsika ny tenin'Andriamanitra hiaraka hivavikantsika. Andriamanitra rena tsara indrindra nandanitro misaotra anao izay satria manao izao fotoana izao. Mamelany erika mamondrafo aminay hiaraka hianatra ny teninao izay mangataka aminao hiaraka aminay eto mba hahafahanay ahazo izay zavatra tianao resana aminay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany vavoka izany. Amen. Hevitra izay hodinitsika ny ady mitondra lohateny hoe ny fototra iorenan'ny fifandraisana. Ny fototra iorenan'ny fifandraisana. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao ilaintsika ny fifandraisana. Na amin'ny teny frantsay hoe communication. Mampalahelo fa amin'izao fotoana misy antsika izao ny ao anatin'ny tokantrano efa tsy dia misy izay fifandraisana izay. I papa igny nandeha miasa, I mama igny koa karaha zegny. Ny ankizy nandeha l'école, kofa rivariva I papa kajo avy niasa igny tonga dia efa matory, efa tsy dia misy raha koragny eky. Mihatsisy ny fifandraisana. Mihatsisy ny fifandraisana ao anatin'ny tokantrano. Ino fototry lehibe izay ijoroan'ny fifandraisana zay? Fototry lehibe izay ijoroan'ny fifandraisana ao amin'ny Genesis 2:9-20. Genesis 2:9-20 izay magnano hoe ary Jehovahandriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irera lehilahy. Andriamanitra no fototro iorenan'izay fifandraisana izay. Efa nanamboatra ny olombelo Andriamanitra, nanamboatra i Adama izy. Nefa hitan'Andriamanitra fa tsisy namana izy, tsisy olo afaka izay ifaniaraserany. Nanapa-kevitra izy hanamboatra namany Adama tsy azao zay fa i Eva vadiny. Kofa niaraka tao i Adama sy Eva, nanana fifandraisana, hita fa nirepo ireo, nifandray-am-po ary nifankatia koa. Ao anatin'ny tokantrano misy anao, misy fifandraisana ve? Mifankatia ve? Hitantaratra anatin'ny tokantrano ao fa misy fitiavana ve ao? Raha ohatra ka tokantrano feno fifankatiavana ao, mahatamana. Hita ela aby lera hodirana koa fa mandeha miasa raha misy. Satria feno fifankatiavana. Ny raha tokony atao aboa ny vadinao na zanakanao fa manandanja aminao ny fisian-dreo. Aboa ireo fa manandanja eo amin'ny fiainanao ny fisian'ny vadinao ndraiky zanakanao.
Koa magnano zegny ianao agnatin'ny tokantrano agny, koa mifandray tsara anao ndraiky vadinao ary ny zanakanao, dia ho feno fifankatiavana ny ao agnatin'ny tokantrano misy anao. Ino raha napetraka Andriamanitra voalohany mba hikolokoloana izy ny fitiavana izy. Ao amin'ny Genesis 2:5-10. Genesis 2:5-10. Ary Jehovan-Driamanitra nitondra an-dralehilahy ka namponina azy tao amin'ny saedena hiasa sy hitandrina azy. Nametraka andraikitry maventy tamin'ny Adamo Andriamanitra hikarakara ny saedena ary hikarakara ny vadiny. Fa raha ny mahafinaritra tao dia izao. Hita fa niaraka niasa i Adama sy Eva. Niara-niasa ireo tamin'ny fikarakarana ny ity saedena ity. Karakory koa anao. Karakory ny tokantrano misy anao. Niara-niasa venao ndraiky vadinao hikarakara izy ny tokantrano zegny. Sa i madamo fo mikarakara izy. Tokony mametraka tanjona miaraka ny mpivady. Tokantrano tsisy tanjona zegny tsy tokantrano zegny. Ary raha tokony atao dia miaraka magnatratra izay tanjona zegny. Ary ny magnaraka azadigna fa tokony manana tanjona tsara ho an'ny zanakanao anao. Ary raha manana zegny tanjona tsara zegny anao ho an'ny zanakanao, tsy maintsy hikarakara izy, aneho fitiavana aminazy mba ahafany agnatratra ilay tanjona tianao ho an'ny zanakanao zegny. Ny vady dia mpiara-miasa tsara indrindra. Tokony miara-miasa ny mpivady hikarakara izy ny tokantrano zegny. Ireto aby ny tsiambaratelo ny fifankatiavana. Ny fametrahana tanjona hiarahana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Miaraka magnalitratra tanjona izay araka ny drafitr'Andriamanitra. Ary ny farany fiarahana magnatanteraka ny asa andavanandro eo anatrehan'Andriamanitra. Ino koa ambaran'Andriamanitra mikasika izay? Ao amin'ny Amosa 7:7. Amosa 7:7. Ho tafaradalina va ny roa raha tsy efa mifanaiky. Misy fivolagnana mankaraty hoe olo fivadian-jery tsy mifanambady ka tsy efa mitovy jery. Tokony mitovy jery ny mpivady. Koa fa misy raha raiky tadiavin'ny araiky, na misy raha raiky tiany ramoseny atao agnatin'ny tokantrano, tokony mikoragna amin'ny madamo izy ary mivolagna hoe madamo, zaho koa misy raha tiako atao agnatin'ny tokantrano misy antsika ato, asa karakory. Raha ohatra ka tsy mety izy igny, madamo tokony volagna hoe izy igny koa ny tsara ndraiky hevitrinao zay fa allo sitra nataontsika karaha ty izy fa tsy dia mety loatra agnatin'ny tokantrano misy antsika ato zegny. Dikan'izegny tokony miaraka midiniky ny mpivady. Iny modèle namen'Andriamanitra momba n'izegny. Ao amin'ny Amosa 7:7. Amosa 7:7. Tsy manao na inona tokoa Jehovah Tompo raha tsy milaza ny heviny amin'ny mpaminany mpanompony. Tsy manao na inona tokoa Jehovah Tompo raha tsy milaza ny heviny amin'ny mpaminany mpanompony. Modèle tsara tokony arahintsika nataon'Andriamanitra. Koa fa misy raha tiana atao izy tsy tonga dia efa mangala fanapahan-kevitra, fa tsy maintsy ambarana antsentsika hoe zegny raha tiako atao. Ary raha tsy magnaraka zigny atsika, zay vao izy mangala fanapahan-kevitra anazy. Tany amin'ny Edena izy efa nikoragna tamin'ny zanak'olombelona. Ary ka hatraminy andra misy antsika zao mbola mikoragna amintsika fo izy. Magnambara ny faniriany, magnambara ny sitrapony izay tiany ho tanterahantsika. Ino fomba hikoragnesan'ny Zagnahary amintsika ao amin'ny Hébreu 1:1-2 ka hatramin'ny 4. Rehefa nampitenen'Andriamanitra tamin'ny razana fahiny ny mpaminany tamin'ny andro samihafa sy ny fanao samihafa, dia amin'izao andro ankehitriny izao kosa no nampiteneny tamintsika ny Zanany izay voatendriny
ho mpandova ny zavatra rehetra. Tao amin'ny Saeden'Andriamanitra nikorana tamin'ny zanak'olombelona mivantana tamin'ny Adama sy Eva zegny, ary tafara izy nikorana taminany mba handifasany hafitra amin'ny vahoaka anazy, ary tafara zegny izy nandefa zanany latokana tsy azo efa i Jesosy Kristy mba haname modèle tsara ho antsika ho mikasika izay fifandraisana amin'ny namana zegny, ary hamonjy antsika amin'ny fahotana izay nataontsika. Indraiky fomba ikoranesan'Andriamanitra amintsika jeudi. Timoty voalohany toko 7:1-20. Timoty voalohany toko 7:1-20. Izay soratra rehetra mentsindry mandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, fandresendatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana famarina. Ny tenin'Andriamanitra io koa ny fomba raiky ikoranesan'Andriamanitra amintsika. Ao ny hanambarany ny zavatra jiaby tiany alefa amintsika. Iny koa fitaovana raiky izay ampiasain'Andriamanitra hifaneriserana amintsika. Romanina toko 10:17 ka hatramin'ny 20. Romanina toko 10:17 ka hatramin'ny 20. Koa ny finoana dia avy amin'ny toroteny, ary toroteny kosa avy amin'ny tenin'ny Kristy. Fa hoy zao tsy nare izy, tsia, fa efa nivoaka ho any amin'ny tany rehetra ny feony, ary ny teniny hatramin'ny farany tany. Romanina toko 1:1. Fa ianao kosa raha mivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao dia mivavaha ny renao izay ao amin'ny mangingina, ary ny renao izay mahita ao amin'ny mangingina no amalainao. Ny voalohany, Andriamanitra mikorana amin'ny toroteny, amin'ny alalan'ny toroteny. Ireny toroteny izay tandrignesantsika reny, Andriamanitra mamiteny io. Ary io toroteny io no ahafahan'Andriamanitra magnambara ny raha tiany ahitsy amin'ny fiainantsika. Efa tsisy tany tsy maregny toroteny amin'izao fotoana misy antsika jeudi. Magneran-tany efa maregny ny feon'Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny televizion na ny radio zegny, amin'ireny fitaovan-tserasera maro samihafa regny, ahafahana mitandregny toroteny, ahafahana mitandregny ny feon'Andriamanitra. Ary ny magnaraka dia ny fomba raiky izay ahafahantsika hikorana amin'Andriamanitra, atsika mihitsy ny hikorana aminazy dia amin'ny alalan'ny vavaka zegny. Amin'ny alalan'ny vavaka no ahafahantsika mikorana aminazy, magnambara ny zavatra izay ilayntsika, magnambara ny zavatra izay tadiavintsika mba hanampiainatsika. Rehefa mivavaka aminazy atsika, raha toa ka mahasoa atsika ny zavatra angatantsika aminazy, ho valiany zegny. Ny miaraka amin'Andriamanitra, ny tena tadiavin'Andriamanitra ao anatin'ny tokantrano. Ny ifaneriserantsika amin'Andriamanitra. Andriamanitra ny tokony atao loha-laharina ao anatin'ny tokantrano. Koa izy atao loha-laharina satria izy no fototra iorenany zegny fifandraisana zegny. Raha ohatra izy ataontsika loha-laharina anatin'ny tokantrano misy antsika ao, ho feno fifankatiavana ary ifanerasera bebe kokoa ny ao anatin'ny tokantrano. Na amin'ny fiarahamonina misy antsika zegny, Andriamanitra miditra antsika. Izy no afaka hagnadosony tsy mety rehetra ao amin'ny tokantrano izay misy antsika. Raha za manokana maniry eo ambanin'ny fitalian'Andriamanitra, maniry mba agnano Andriamanitra ho loha-laharina ao anatin'ny tokantrano misy za. Ary karakoranao anatin'ny tokantrano misy anao any. Vonona venao andray an'Andriamanitra, andray an' Jesosy anatin'ny tokantrano misy anao. Fa izy ny fototra lehibe izay ijoroany izay fifandraisana zay. Ary avy amin'ny fifandraisana no ahafahana misy
fifankatiavagna ao agnatin'ny tokantrano misy atsika. Amin'ny tiandreniany ity tiako ny vavaka amin'ny tokantrano izay misy anao any mba ho feno fifankatiavagna ary hiaraka amin'ny Andriamanitra alohantsika hanondraka amintsika hivavaka. Andriamanitra ary tsara indrindra ny an-danitro misatranao izay satria nahare ny feonao izay nianty izay magnambara aminay fa tokony hifandray bebe kokoa izay ao amin'ny tokantrano izay misy izay ary eo amin'ny fiarahamonina misy izay koa. Andriamanitra ampio ny fianakaviana rehetra mba hagnano anao aloha laharana ao amin'ny tokantrano misy io ary mba ho feno fifankatiavagna amin'ny anaran'i Jesosy no angatana zavavaka izany. Amen. Izy indray no mamarina ny fotoanantsika niany ity, isaorana anao nagnaraka izay hatramin'ny farany ka manao veloma ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Efa tena tia na
fifandraisana maharitra fanabeazana mahomby. Herinandro fifandraisana ny 10 ka hatramin'ny 21 Jolay 2024. Seminera ho an'ny mpanabe sy ny ray aman-dreny arahinao eto amonjam-peo ny radio antsony filazantsara isaky ny amin'ny 12 atoandro sy amin'ny 9 alina. Azo atao ihany koa ny manaraka izany ao amin'ny page Facebook antsony filazantsara Antsiranana. Herinandro fifandraisana ny 10 ka hatramin'ny 21 Jolay 2024. Seminera ho an'ny mpanabe sy ny ray aman-dreny.